ny zavatra edivantsika zany hoe nyrehaka zao tory zao a filalimaso filalinofo a dia efa nano antikristy dia nianatra hoe rehefa misy zavatra mitranga ohatra hoe marary osy pasteur ka hoe ameotambavy dia izay le fanano antikristy dia izay mivady a rehefa misy zavatra na hoe tsy fisina dia mindram-bola foana ny ao anaty saina voaloha izay zany a Jesosy leo antikristy dia nanomboka teo nianatra hoe mampiasa finoana an Jesosy fa Jesosy mahay zavatra rehetra dia tao anatin'ny situation a rehefa tsisy ao an-trano foana dia manontany zany vadika hoe ahoana kina atao manontany an Jesosy ho atsika valiteny omeny Jesosy fa tsy tonga dia hoe 5 minutes dia hoe izay dia iny fa ndao hianatra toky an Jesosy fotsiny dia tena hoe ao anatin'izany izay mivavaka ianao misy fitsaharana dia misy solution tonga fotsiny avany misy olona to dia manome vola ataonareo sakafo tena tsapanao zany hoe Jesosy zany te prendre le soin hoe omeo anay io ny anasa aza ho anay izay zany tena mangy Jesosy ianao hoe za nge te hianareo isan'andro fa nareo te hanao ny rôlako fa ataovy aloha le zavatra saiko ataonareo madikihana fotsiny dia voninahitra ho an Jesosy fa nanomboka nianatra hoe ampafantara fanamasina amity hoe zany ny fanano antikristy zany zay rehetra anti an Kristy zany hoe mitady solution ivelan Kristy fa nanomboka nianatra izay hoe rehefa mitsahatra ianao memana tsisy nenina ary emportefeuille anao rehefa eo Kristy dia Jesosy amin'izay mitondra n'ilay solution voninahitra ho an Jesosy irery ihany dia tao anatin'izay le resaka hoe fankatoavana satria izay teo aloha mangataka solution foana empense anao dia lasa mitrosa dia izay tena be trosa be foana isaky ny isam-bolana dia tsy maintsy misy trosa foana fa vo nanomboka nianatra ny haino fany masina dia afaka nitrosa voninahitra ho an Jesosy zany hoe tsy voatery andondonany amin'ny rakoto sy rabe zany fa mandondonany amin'ny Jesosy aloha voaloha dia izy mame an'ilay solution fotsiny voninahitra ho an Jesosy teka mafy an Jesosy tsika le farany teo tamin'izy nitenitetsy ambavahady dia izao nyteneniny hoe izay aussi izy taloha betrosa be satria le teny renesina zany mangatakandro amin'ny fankatoavana any amin'ny tontolo ara-panahy le fangatanandro fankatoavana teny dia aty amin'ny tontolo ara-nofo lasa mivadika trosa le izy dia trosa hita maso io fa rehefa tonga ozy izy ny teny dia nankatoa ara-potoana zay dia lasa miala le trosa aty amin'ny tontolo ara-nofo any amin'ny ara-panahy komandy alleloia dao tsy hitsangana fa tsara Jesosy zaho mahita hoe eto amin'ity toeranyity ny famadihana tsy hoe mahita basy mangamanga tsika dia olona vorivory fa eto ny famadihana ao amin'ny communion ny famadihana araka le toroteny tamin'ny heriny tsy vary be menaka ny eto fa tenin' Jesosy ny eto famadihana ny lasa ratsy rehetra ho tonga tsara ao ambadiky ny communion tsy voatery raisinao ny adinao ao ambadiky ny communion tsy voatery niady Abrahama fa Andriamanitra ny adiny ao ambadiky ny communion le tantara ratsiny le rahalataria ny vadika fijoroana vavolombelona tsy voatery ny tononona tamam-bavaka fa etaeta te hiombona amin'ny Jesosy hamonjy fotoana dia Jesosy no nikasika amin'ny mpampiasa hoe te hiasalina ve ianao satria izy te hamonjy fotoana dia nomeny Jesosy le izy mahita fa ny androany ny andro tsara indrindra satria betsaka ny zavatra ho avadika Jesosy satria ianao tapa-kevitra iombona amin'ny Jesosy alleloia asandrato ny tananao ndao tsy kivavaka ny amin'ity fotoana ny communion ity avereno any amin'ny Jesosy ny voninahitra rehetra misaotra Jesosy fa niteny tamiko manokana ianao tao anatin'ireny témoignage ireny misaotra Jesosy fa vitanao mamadika tantara-piainana tsy katsaka famadihana tantara-piainana nefa fa iombona aminao sy angetaeta firaisana marina aminao misaotra Jesosy ny amin'ny délivrance tao amin'ny fieritreretana maloto tamin'ny alalan'ny teny sy ny fiombonana aminao ampianarinao foana izay iombona aminao vao maraina mandritry ny andro misaintsaina teny fa rehefa mety ny fiombonana aminao dia misosa ny zavatra rehetrarehetra misaotra Jesosy ny amin'ny fanasitranana nify izay nandritra ny ray volana fa rehefa nitoriana ny anaranao rehefa niombona taminao le olona dia mety ny zavatra rehetrarehetra tsy voatery hoe tonga aty fa ny fiombonan'le olona aminao Jesosy
tsy voatery hoe ametrahan-tanana fa ny fiombonan'le olona aminao. Rehefa mangetaetanao le olona dia mety ny zavatra rehetrarehetra. Misaotra Jesosy fa ny fahafaham-po anay tsy hoe izay nametra-tanana olona. Ny fahafaham-po anay tsy hoe tonga le olona teto amin'ity toerana ity, fa ny fahafaham-po anay Jesosy le olona niona taminao dia niombona taminao. Misaotra Jesosy fa ianao no namaly vavaka. Misaotra ihany koa Jesosy ny amin'ny nanafahanao any tonton Bruno izay tao anatin'ny lasa ratsy rehetra. Misaotra fa navelanao foana ny zavatra rehetrarehetra mba iombonanay aminao. Misaotra ny amin'ilay tantaran'ilay rahalahy izay nisitraka vary sosoa be rano tao anatin'ny fotoana maro satria te hanamboatra ny fiainana ianao. Misaotra fa niverina nahita tao Bruno. Misaotra fa nasorona tao anatina fiavonavonana sy freariana fahasiahana fahakizitinana izay mba hahafahanay miombona aminao Jesosy tsy vitanay tokoa manova ny lokon'ny hoditray Jesosy fa amin'ny alalan'ny fiombonana, amin'ny alalan'ny teny ao anatin'ny communion, amin'ny alalan'ny fandraisana dia mety ny zavatra rehetrarehetra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy omem-boninahitra mandrakariva ny anaranao. Misaotra Jesosy fa misosa tokoa ny fiainanay rehefa miaraka aminao izay satria ianao no mitondra anay, ianao no momba anay, ary ianao no miantoka ny journée anay rehetrarehetra, ary ianao koa no miantoka ny mandrakizay anay. Misaotra ny amin'izao toerana izao Jesosy izay ahafahanao manorina ny fiainam-panahinay, ahafahanao mandefa teny, ahafahanay mitravy an'iny mandritra ny herinandro sy ny androm-piainanay rehetra Jesosy. Aoka Jesosy ho tonga fiainanay ny teny rehetra izay latsaka eto amin'ny anaran'i Jesosy, ho voninahitry ny anaranao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Velona masina ary manan-kery avy any Nazareta, tsika rehetra andao iorakoraka mafy ho an Jesosy. Alleluia, alleluia. Mbola mamerina voninahitra any aminao zay Jesosy amin'izao fotoana izao. Tena hoe sisy avy amin'ny olombelona fa tena hoe ny anaranao Jesosy dia mahery, ny anaranao dia velona mandrakizay. Ianao ilay Andriamanitra dia irainay, ianao ilay Andriamanitra ankasitrahanay isan'andro. Dia misaotra Andriamanitra mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Ianao ilay Andriamanitra tsy natao ny tanana tokoa. Ianao ilay Andriamanitra tena hoe fahazavana. Ianao ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Ianao ny ankofan'ny voary rehetra. Alleluia, alleluia. Voninahitra ho anao Jesosy, mankasitraka anao izany. Voninahitra mandrakizay. Alleluia.
andaontsika iorakoraka mafy be eo amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompontompo mariky ny fanomezam-boninahitra antsika n'Andriamanitra andaontsika ny ofaofa ny tanantsika any amin'ny lanitra fa iza ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra mahery mpamorona n'izao rehetra izao fa ny fiandriananao dia tokana ary tsisy afaka aka ny toeranao mandrakizay satria tsisy tahaka anao fenao le izy eritreritrizay ka ho mandrakizay aoka ny fiandriananao Andriamanitra anerinерiny eo amin'ilay toeram-piandrianana tsy misy afaka nizanizy ijoro sy ho tafatoetra eo afa-tsy ianao irery ihany mandrakizay fa tompony voninahitra ianao mendrika kalazaina tanteraka eo anatrehanao ny olonao androany amin'ny fiankohofana noho ny antsonao amaly ny antsonao izay manaiky ny ao anatina ray manontolo ametraka ny fahatsarana sy ny fiahina ny fiainanay sy ny mombanay manontolo ho anao le Andriamanitra tokana sady marina dia raina ny fahatahorana mpanao fahagagana ny hevitra ny zanakao tsirairay avy ndeto izay Andriamanitra tsy antery fa vokatry ny fo no anateranay hosana ho an'ny avo indrindra lay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ray no mandrakizay Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompontompo mendrika anao ny fitsaoana mandrakizay ray ho anao ny voninahitra ho anao ny tera ho anao ny aja ho anao atretraika ho mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby ane dia iaiky sy ekoaka eo anoloan'ny seza fiandrianana anambara avy ao anatin'ny fony lalina ilaza fa ho anao rery ihany mandrakizay ny voninahitra nisandrata nio indray eto amin'ity toerana ity azy izahay nomena voninahitra fa ny anaranao rery mandrakizay tsy izahay no nomboana teo amin'ny azy fijaliana fa ianao niaritra ho an'ny olonao no ny hery ny anaranao no ny fiasa ny fanahinao no ny hery ny teninao tafajoro zay tsisy olona naraka anay ny amangingina fa izay no afaka iantso anao amangingina dia miainso mamaly anay ianao ary amin'ny fotoana iverenanao tsisy nizaniza afa-tsy zasy ianao Andriamanitra dia aoka Jesosy ny fotoana rehetra anio ho famangina manokana avy aminao ho an'ny olona izay tonga manome voninahitra anao ka manokatra ny fony ho an'ny fanandrianao hotrony izy Jesosy io hotrony izy fa zany indrindra mafaly sy antony mahatonga anay ijoro eo anatrenao satria tsapanay fa ianao ny fiainanay ianao no antom-pisinay ianao ny rehetra ho anay satria ianao ny teo alohanay dia ho anao mandrakizay zahay amin'ny anaran'i Jesosy amen nasy tanana mafy ho an'ny mpanjaka atsika alleluia alleluia mba fantatrao ve fa ny Andriamanitra izay ivavahanao io dia Andriamanitra mahavita mamorona olona avy amin'ny vovoka ary nisy fotoana koa izy namorona olona avy amin'ny vehivavy tsy misy lehilahy famorona n'olona fotsiny io amin'ny vehivavy tsisy lehilahy namorona ny olona naka endriky ny nofo atao hoe Jesosy dia nisy fotoana koa izy nilaza rehefa tsy antsoantso nareo izy dia mivato no ataoko iantsoantso fiderana afaka dia niteny izy hoe afaka manangan'olona avy amin'ity vato ty aho izy vato indray no ampiterahany fa tsy avy amin'ny vovoka amoronany olona rehefa ilainy zany famoronana samihafa endrika Melkizedeka sady tsisy ray indray ny tsisy reny tsisy tantarapira zany fa tonga dia mpisorona be tonga fotsiny iseho amin'ny Abrahama wow olona famoronan'olona daholo zany rehetrarehetra zany fa mahavariana eny hoe alohan'ny hipetrahanao i Abrahama niandry rehefa ho firy taona vao nomeny Jesosy ny Isaka fa maninona Andriamanitra no manao an'izany tsy Andriamanitra maiky ny aneho ny tenany izy amin'ny fahaiza-manaony fa Andriamanitra mangetahety izy ny ombona amin'ny olony ary zay no hitondrana ao anatin'ny fotoana fohy androany ny ten'Andriamanitra nampitondraina ny lohateny hoe Manompo Andriamanitra
hitondranao any anefitra manamafy fiombonana. Ndao ity tanana mafy be ho an'ny tompo a maza ho toerana eto amin'ny fanatriany tsy tondray ary a isika mianakavy. Raha isika ny ten'Andriamanitra ao bokin'ny Lioka toko faefatra ny 9:1. Misy zanak'Andriamanitra ve eto akianjo? Inoko manko fa le kianja ihany no tonga trano raha pitso. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy feno fanamasina dia niverina avy tany Jordana ary nentiny fanahy tany anefitra 40 andro izy. Ka nalainy devoly fanahy ary tsy nakanina akory izy tamin'izany andro izany, ka rehefa tapitra izany dia nona izy. Hatreo misy fotoana tena nametra-panontaniana mihitsy ny hoe fa maninona ry Andriamanitra ny miantso mpanompo hoentina any anefitra? Raha ty soratra masina ity jerena, ity ten'Andriamanitra ity jerena dia manambara ny Baiboly eto Andriamanitra amin'izay voasoratra fa tsy devoly no nitondra an' Jesosy tany anefitra fa fanahy masina. Noentiny fanahy masina tany anefitra izy. Maro ireo mpanompon'Andriamanitra ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity sy ny tantarany nandalo hevitra avokoa. Tsy resaka fa tsy Abrahama, Josefa, Jakoba, Jesosy, Jona mpanao batisy, Moïse efa 40 taona tany anefitra, Jesosy 40 andro sy 40 alina tany anefitra. Te metraka fanontaniana aminao aho hoe nanota ve Jesosy ny natonga azy ho any anefitra? Vokatry ny ota nataony ve ny natonga azy ho any amin'ny désert? Be dia be amintsika indrindray rehefa mandalo hevitra dia manontany tena hoe fa inona ny ota nataoko no natonga mamaky izao hevitra tsy takatry ny saiko izao? Vokatry ny ota nataoko ve? Valy ny tsia. Jesosy sady tsy nahalala otany tsy nitorotoronona tamin'ny ota fa noentiny fanahy ho any anefitra. Devoly ve nitondra azy ho any anefitra? Tsy ny valiny. Voalaza mazava ao amin'ny Lioka toko 8:1 fa fanahy masina no nitondra azy ho any anefitra. Misy hevitra heverinao fa devoly, fa tsy devoly no mitondra anao fa makany amin'izay hevitra zay fa fanahy masina mihitsy no mitondra anao. Manontany teny ianao nahoana ary? Tsy azoko. Voalohany, tsy mila fantatrao ny antony na mila zavaina aminao, fa tsy ny zavatra rehetra ny mila zavaina mba hapety anao. Satria raha fantatrao daholo ny zavatra rehetra amin'izay zavatra tian'Andriamanitra atao sy tondrany ianao amin'ny mahavoary sy olombelona lasa nytaniny ianao, dia tadidio fa efa Andriamanitra ianao zany. Sika tsy Andriamanitra. Noho izany isika natao hametraka sy hanakina ny momba antsika rehetra eo am-pelantanany. Mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra ny amin'izay tanjona ao am-pony tia ny hitondrana antsika amin'ny maha olona lasa ny tanany antsika. Andriamanitra rery ny mahalala sy mahay ny zavatra rehetra. Raha miresaka tsika mikasika momba ny Filipiana ao amin'ny bokin'ny Filipiana izay le hoe mahay manao ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay papahery ahy. Dia diso ny fanambarana fa mahay ny zavatra ny fisainanao hoe ny zavatra rehetra hainao zany dia ohatrany hoe hainao manasitrana hainao fa raha zao zao ianao raha mahay ny zavatra rehetra dia ataovy ary. Ohatra izy ilay olona tena faran'izay tsy tianao iny dia tonga dia esory ny ainy. Eto ianao manasitra ny ainy, tsy vitanao zany. Voafetra ny fahafahanao manao zavatra. Fa ny hoe zavatra rehetra lazain'Andriamanitra haiko izy izy Paoly miafy dia haiko koa izy izy ny manana, haiko ny ory. Ny zavatra rehetra tiany atao dia ny fahaizany misaotra an'Andriamanitra amin'izay fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainany. Ao anatina toe-po manome voninahitra azy mandrakariva. Haleloia! Ozy izy bokin'ny Jeremia zay. Ny tanimanga ozy tsy afaka ilaza ampanao azy hoe inona no ataonao. Tsisy vazy afaka niteny ampanao azy hoe inona no ataonao, fa maninona no fetafetainao, fa maninona no foroninao tahaka izao. Tsisy olona anankiray tonga eto ka teraka sur commande ny tavany. Hoe ianao no niteny hoe zao mba atao vendriko Andriamanitra. Fa voateraka ianao dia io na tianao na tsy tianao. Zay miprofo fa tsy ny zavatra rehetra no ampahafantarin'Andriamanitra anao,
fa misy zavatra hitondran'Andriamanitra anao tsy voatery ho fantatrao fa fantany fa mapety anao satria zanany ianao tsy marety akao an'Andriamanitra. Alleloia. Mifalianao fa isan'ny velona eto ambonin'ny tany androany. Afaka manompo an'Andriamanitra. Olona voavela heloka. Mandova fiainana mandrakizay. Misy antoka nomen'Andriamanitra antsika, izay antoka tokony hampijoro antsika ao anaty fifaliana tanteraka. Satria ananantsika fahatsapana ao anaty ny fisiny miasa eo amin'ny fiainantsika. Zay ilay nanambarako tamintsika, nisy fotoana hoe Andriamanitra tsy voatery hanambara amin'ny Josefa ny lalan'ny hitondrany ny fiainany, mandra-pahatonga n'ireo teny fikasana rehetra nampahitany an'i Josefa melohan'ny fotoana ny lany tao an-tranondray sy ny reniny. Nisy andro anankiray fotoana tsy maintsy hivoahany ao an-trano, tsy hiverenany eo intsony fa androsoany any amin'ny anjara voatendry. Ary izay lalan'izay dia fotoana anankiray tsy tao anatin'ny kajiny mihitsy na nampafantarin'Andriamanitra azy mialoha, fa rehefa niala ny trano izy dia ny raha ndray ny mba andeha hijery ny rahalahiny, dia nisy olona tsy fantany niona taminy teny an-dalana, dia niteny taminy hoe, nanontaniany hoe mba hitanao ve ny toerana misy ny rahalahiko. Olona sady tsy fantany tsy mahafantatra ny Josefa fa olona sendra mandala, nandrefeo aho izy hoe nakany Dotany izy. Dia zay no natonga azy nakany Dotany, fa saika hody any an-trano izy rehefa tsy hita ny rahalahiny. Mino fa anjely olona io satria tsy voatonona ny anarany. Zay tsy voatery hoe afinaritra ny Josefa no endrika ny fakahitany tamin'ny rahalahiny sy naniliany rahalahiny azy ka namarotany azy tamin'ny Ismaelita. Fa lalana anankiray sy kiondalana natao tsy hiverenan'ny Josefa any an-trano fa hiroson'ny Josefa ho any amin'ny anjara voatendry. Raha fantatry Josefa meloha ny zavatra hitranga hoe ho alefa izy ho atsipeny anaty lavaka, ho alefa izy ho avarotra andevo amin'ny Ismaelita, ho tonga any an-tranon'ny Potifara, ho voaendrikendrika any amponja, hatreo ny fantany fa lalana tsy maintsy androsony rehefa hivoaka ny trano izy dia alohany tsy miainga. Misy zavatra fanahinin'Andriamanitra hafenina fa tsy zaraina aminao, fa lalana tiany hitondrana ahitany anao any amin'izay toerana sy anjara voatendry no manino anao. Io lalana io tsy voatery hafinaritra anao, fa tany efitra ahitanao fahamainana, nefa vao maika ampitombo ara-piombonana raha misaina tsara ianao miatrika azy. Eo aminao sizy ilay Andriamanitra izay mitantana anao sy mitondra anao. Za tena manam-baovao mafalina zaina aminao. Mety miteny ianao hoe mafy be ny zavatra lalovanao androany. Mety milaza ianao hoe mitady tsy ho zakako izy zany Andriamanitra. Mety misy zavatra be dia be atreny eo amin'ny fiaina tsy voatery hafinaritra ny saina. Fa zao, ataovy azo antoka fa tsara communion amin'Andriamanitra ianao. Rehefa nametraka indray mandeha teo am-pelantanany ny zavatra rehetra ianao, dia tadidio tsy hitovy amin'ny fanomboana ny hitondrany ianao mihitsiny lalam-pifarana ahitany ianao sy ametrahany ianao ao amin'ny anjara voatendry na ny destiny ianao. Ny antony, izy mahalala ny farany hatramin'ny voalohany. Zay ilay endrika hitarafana ny atao hoe fisiny fifampitokisana misy eo aminao sy Andriamanitra. Ny hoe olona matoky an'Andriamanitra tsy maninona fa zao eo am-pelantanany fiainako ka natohinana fitondrany za mahalala ny fahatsarany sy ny fitantanany, fa izy dia Andriamanitra tsy mamotsitra hatramin'ny faran'izany izay olona tena mahatoky sy mitoetra eo amin'ny mandrakizay. Ao amin'ny Luka 4:1 Baiboly dia miteny hoe ny ten'Andriamanitra dia manambara fa tao amin'ny desert Jesosy no entin'ny fanamasina, vao tonga ny devoly nakafana azy. Ianao zany amin'ny hevitra lalovanao io dia tiako fantatro fa ny devoly manararoatra makafana anao, fa tsarovy fa tsy misy Andriamanitra makafana anao zany aloha,
fa ao anaty fitsapana na sedra lalovanao amin'izay mety ho désert na efitra lalovanao na eo amin'ny fiainatokantranonao zany na ara-panahy zany na mifihetse-po zany na ra-pahasalamany zany eny mety koa takle njorondra lahy teo vavolombelona hoe fahasahiranana trehany zany na amin'ny asa fanompona zay lalovanao sy vakivakianao eto an-tany. Andriamanitra dia mamelanao andalo sedra izy avelany andalo reny ary tiako fantatrao fa tsy devoly no mitondranao any amin'io efitra io fa avela tariny fanahy masina mihitsy ianao andalo efitra indraindray. Avelany andalo sedra ianao fa tsy izy Andriamanitra ny makafananao. Andriamanitra dia mijery anao sy mitondranao hifikitra amin'ny bebe kokoa ao anaty izay efitra lalovanao fa ny devoly no manararoatra makafananao. Fa zao tsy avelan'Andriamanitra akafananao koa izy fa autorisé-n'Andriamanitra, men'Andriamanitra fahafahana eo amin'ilay fatra efa nandanjan'Andriamanitra finoanao ary hita ny fahazakanao. Satria arakaraka ny dingana itombonao, ny dingana sy endrika isehoan'ilay fakapanahy ampiasain'ny devoly tiany andavonanao. Dia jereo ane neny Jesosy zao tontolo zao mihitsy ny tiany Satana omena azy amin'ny fiankofana indray mandeha ao anatreny. Miankofa eto anatrehako izy fa omeko anao zao tontolo zao. Dia tireto ane ianao hoe tsy zao tontolo zao akory indraindray nomeny devoly ianao fa zavatra kely ery. Ataoko hoe raha miresaka ianao hoe 14 millions de dollars ve ohatra sa milliards de dollars tsy ampahafiriny amin'ny fahefan'Andriamanitra sy ny fananany eto ambonin'ny tany zay azy ny tany zay rehetra eo amin'izany. Fa Jesosy nanapahatakarana lanjan'ny fisian'Andriamanitra ho ambony noho ny zavatra rehetra zay nataon'Andriamanitra ka azo ny olombelona istrahana. Dia hoe Jesosy voasoratra hoe le ivavahanao sy mpamorona n'izao rehetra izao izy rery any ny ankofanao. Tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Mafantatrareo rehefa nandresy fakapanahy Jesosy dia tonga teo amin'ilay toerana sy anjara voatendry mahamesi na mahampamonjy azy tanteraka mission. Noho izany ilaina ny fakapanahy mba ananana fahatsapana ao anaty ny lanjan'ny communion sy ny asarobidy ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ho ambony lavitra sy mihoatra noho ny fahenoa ny vatanao sy ny filanao zay zavatra rehetra tianao ho tanteraka eo amin'ny fiainanao avy amin'Andriamanitra. Fantatrao ve fa tany anefitra dia nisy zavatra nitranga tany. Tany anefitra dia nisy zavatra nitranga tany. Averiko raha tsy nisy efitra ny lalovan'ny zanak'Israely dia tsy nitombo ny fahatakarandry zareo sy ny fahatsapana nananandry zareo ny fisian'Andriamanitra nomba azy, mia azy, miaro azy mivantana. Satria arakaraka ny fandrosoanao tsy misy nizaniza enkinanao ny mampiandrandranao an'Andriamanitra bebe kokoa. Lesona ny efitra hifikiranao sy ombonanao amin'Andriamanitra tsy hita, zany hoe isak'izay te amboatra ny olon'Andriamanitra hifikitra aminy, hiantehitra aminy, hiombona aminy dia akaiky ny efitra misokatra sy lalovana ahafahanao maneho an'izany avy ao anatin'ny fonao, fa ianao mahatoky azy, ianao miantehitra aminy ary ianao mino azy. Alleloia! Any anefitra ho tsy ilaina sy zavatreetretinao tianao ekinana. Tsisy dadatoa ekinanao any, tsisy mentoa tsona any, tsy ilaina any ny vola fa tsisy épicerie any, tsisy mpivarotra PPN. Fa zao mandeha any amin'ny désert ianao dia zao zavatra hitanao any fasika ainandro migaingaina mandoro ny hoditrao. Dia inona ny ilainao? Mila maloka ianao. Toy izy Andriamanitra hoe
meko maloka andraona amin'ny atoandro dia rehefa maizina koa ny amin'ny désert indray mifanohatra amin'ilay atoandro mangatsika be indray satria rivotra be fenao atsika indray dia hoy izy Andriamanitra asiako andry afo satria fantatro hoe izay ny zavatra ilainao dia jenareo hoe lanjany fisiany présenceny na ny fanatrehany ao anaty désert eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray matoky sy mametraka ny fiainany opelantanany dia mahatonga ny olona io tsy manan-kohanina tsisy zavatra hovidiana tsisy toerana hividianana tsisy vola tsisy ninina iankinana miandrandra ny lanitra dia mahita azy misokatra amin'izay dia izy izy Andriamanitra satria za ny anteherany fitiavany dia hamonjy azy amin'izay ahako rehefa any amin'Andriamanitra zato isan-jato ny fifantohanao misokatra io lanitra io ary mampidina mana Andriamanitra halleloia satria fantany hoe tsisy ninina azo atao any efitra fa zao ny zavatra nitranga tonga amin'ny fakapanahy amin'izay aiza ny dira ny fakapanahy eo amin'ny fiainan'ny olona nomen'Andriamanitra hanina ny olona fa niditra teo amin'ny nofo ny devoly nitaky go tsy rondela ao amin'ny lelanao ao le izy te hinana papelika izahay fa leo mana ny mana feno izay zavatra rehetra ilainy vatan'olombelona ary rehefa mihinana ny zavatra avy any an-danitra ianao dia misitraka ny vitamina ny lanitra ny vitamina ny lanitra mitobaka sady tsy azo ferana fa tonga dia manenika anao sady mepita any amin'ny fitafianao zay le hoe mitondra famirapiratana ao anatinao aloha vao miseho ety ivelany zay le toriteny omaly namiratra aloha ny tavan'i Jesosy teo amin'ny tendrombohitry ny fiovan'endrika vao niovany akanjony dia ohatr'izay koa ny mana rehefa tonga ao anatinao satria mihinana ny fihinan-danitra ianao dia lasa misy fiantraikany hatreny amin'ny akanjonao tsy rovotra nandritry ny 9 taona ny lambany ary tsy nety goaka miaina hatramin'ny kapany satria le fiainana ao anatinao mepita ho amin'izay zavatra rehetra ty ivelany momba ny fiainanao ray manontolo zay no mahatsara ny communion Jesosy le mofonidina avy tany an-danitra tsy tokony hitovy amin'ny fiainan'ny olona miaina tsotra tsy misy Andriamanitra zany ny fiainanao fa tokony hisy fiantraikany amin'ny taranaka ny fisianao satria izay zavatra ao anatinao dia lehibe no zavatra atrehanao ary raha miampita teo amin'ny akanjo sy ny fitafiany zanak'Israely ny mana izay nohaniny tsy rovotra ny akanjo ny zaza voateraka mandra-pahalehibe azy miaina le akanjo misy fiainana ao ambadiky ny fanomezana avy any an-danitra zany mahatonga antsika manome lanja ny fisian'Andriamanitra ho ambony sy mihoatra noho ny zavatra rehetra izay iriny jentilisa fatratra ny zavatra iriny jentilisa fatratra dia izay aso ny nofony fa ny zavatra irintsika fatratra dia izay aso ny fanahintsika satria tsika tsy niforonona teo amin'ny nofo ohatry ny Adama voalohany fa tsika niforonona ara-panahy ao anaty ka tonga zanak'Andriamanitra avy amin'ny Adama faharoa ny prinsipa mihitsy ny fiainana ny tsy mitovy tsony amin'ny teo aloha rehefa ao anatinao Jesosy Kristy vitanao mandefitra vitanao ny mangina vitanao manetry tena miaina amin'ny vokatry ny fanahy mandeha ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro manatsara communion any anefitra satria arakaraka ny tsy isiny izay fiankinana amin'ny zavatra hitamaso zay mampiandrandranao ra-piankinana amin'ilay tsy hitamaso nefa mitonanao any amin'ny désert mba hahitanao ny tanany sy ny fanatrehany ary ny fanampiny sy ny fisiny mialohan'ny fotoana ampakarany ianao azonareo amin'izay zavatra mitsanga monomonina niditra ny devoly amin'ny filana foana ny idirany filana eo amin'ny nofo zay ny atao hoe fakapanahy zay ny atao hoe fakapanahy mitondra izy fakapanahy eo fiainan'ny olona fatany ianao hoe zao ny zavatra manky dia himiditra amin'izay izy amin'izay nahazatra anao tany aloha te hinana papelika te matsiaro ny tongolo sy ny concombre lasary any Egypta zanak'Israely le go ny vavanao lasa misy zavatra zany ataon'Andriamanitra mapety anao esany eo amin'ny fiainanao tsy voatery hifanaraka amin'ny filanao fa mahasoanao mihoatra noho izay zavatra ilainao tandremo ao anaty communion zay ny tokony hametrahantsika ny lanjan'ny fisaorana amin'ny zavatra rehetra
satria misy zavatra tsy voatery ho hitany masontsika raha vo tsy tsara fiombonantsika mahatonga ny lanjany fisaorantsika ho maivana, nefa efa mihoatra lavitra noho le zavatra tiany devoly ampidinana antsika eo amin'ilay filana ka hahatonga antsika hitaraina anohatra n'Andriamanitra satria tsy ampy communion. Zay ny antony ny vavaka sy fiereta-tory amam-bavaka dia mampitombo ny fandresenao ao anaty ady satria manome lalana ny fanahy masina ampaheriny ao anatinao anome lanja ny asaribidiny zavatra efa nataony ho mihoatra sy ho ambony lavitra noho ny zavatra ilanao azy. Mararaka ny olona ny zavatra ilainy tsy hitany masony fa ny mampahery ny olona ny fahitan'ny olona ny lanja ny zavatra efa nataony tsy hitany masony nefa efa tanteraka eo amin'ny fiainany raha mifantoka amam-bavaka amin'Andriamanitra izy. Azon'Andriamanitra atao no mitahiry ny fahatsarany rehetra ao anatinao, miatrika ny ady sy ny fanoherana rehetra zay lalovanao momba ny fiainana. Zay mahatonga an'i Jesosy ny laza ny areta-tory mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Miareta-tory sy mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Matio 5:9 diky fa ny fakapanahy matoa tafiditra dia nisy varavarana mibanaka. Ao anefitra ianao ny tian'Andriamanitra vao maiky anao ny asany. Mafantatra hoe fa ny olona anankiray tena tsy hoe nandalo tany anefitra fa nandany ny andro ny tany anefitra dia izy nahazo ny diplôma ambony indrindra tao ministera amin'izay natera-behivavy atao hoe Jaona mpanao batisa ny anarany. Ary zavatra mahavariana, Jaona tsy olon'ny famantarana sy fahagagana, tsy nanasitrana marary, tsy nanangana tamin'ny maty, fa ny fanahy tao amin'ny Jaona mpanao batisa fanahy ny Elia ozy izy amerina maro amin'ny fahamarinana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy ny Elia satria mbola tsy tonga ny fanahy masina fa mbola tao amin'ny Kristy Jesosy rery ny fanahy masina. Dia zao ny zavatra nisy io Jaona mpanao batisa io ny andro toko-piaina ny tany anefitra. Raha jerena ety ivelany Jaona ototran-dramevany mba hanaovany valala ny fina ny telo rembo ny foaniny. Raha jerena ety ivelany zany izy olona sahirakirana tany anefitra nefa izy tena niombo afatra netiny tany amboary ny lalan'i Jehovah ataovy mahitsy ny lalakaleany ataovy mahitsy ny lalakaleany. Zany no afatra nampitondraina ny Jaona mpanao batisa. Fa zao rehefa tonga Jesosy dia ozy izy Jesosy amin'izay rehetra natera-behivavy dia tsy misy lehibe no io Jaona mpanao batisa io. Kanefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho izy indray satria tamin'izany fotoana izany mbola tsy tanteraka amin'ny famonjena fa ho an'ny olon'ny testamenta taloha zany mifarana teo amin'ny Jaona anamboatra ny lalan'i Jehovah nanatanteraka ny antom-pisiny tamin'ny alalan'ny teny sy afatra izay noentiny sy nijoroany ny lan'Andriamanitra azy dia izy ny lehibe indrindra. Ianao zany rehefa mieritreritra an'izany hoe mpanompon'Andriamanitra lehibe zany dia zao olona voatabe arabola manana jety valo cité tanàna valo mihoatra no dobainao nanany. Dia rehefa hitanao zany izy reny tena mpanompon'Andriamanitra lehibe reny jereo fari-piainany sy ny momba azy any manontolo tsisy idirany raha ohatra kiresaka momba ny Jaona ny lehibe indrindra tamin'izay natera-behivavy fa rehefa maty izy faty tsisy lonona levina fa nitapahana ny lohan'ny Jaona. Tsisy cortège, tsisy hoe olona tsy any amin'ilay endrika ivelany nandevenana azy tamaso le fahalehibiazana sy notony men'Andriamanitra azy, fa le communion nananany tany anefitra ka natonga azy niaina tao anaty fiakinana tamin'Andriamanitra tanteraka na tanteraka ny antom-pisiny natonga azy satria nisy fiantraikany ho an'ny génération
ministeran'i Jaune. Fa ratsy tonga Jaune nanomana ny fidiran'i Jesosy, tsy tanteraka ny famonjenanao. Satria Jaune ny napahitana fa io ny zanak'olon'Andriamanitra izay mitondra ny fahotana izao tontolo izao. Nanondro an'i Kristy. Ny révélation an'i Jaune dia révélation nanondro an'i Jesosy. Zay no mahatonga anay te anaitra anao fa ny fanambarana rehetra manondro zavatra fa tsy mitondra n'le voa amin'ny fahalebiazana eo imason'Andriamanitra. Eto, tsy eo imason'ny olona, eo imason'Andriamanitra akasitany anao. Raha zavatra hafa no entinao révélation, tsy mampangidy itsofina ny olona fa fampianarana mifanaraka amin'ny filany, tsy mangidy itsofina zany ny olona amin'izany satria mampety ny olona ny fampianarana rehefa mamaly ny filan'ny olona. Fa rehefa manomboka le fahamarinam-panitsina mampijoro ny olona amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny resahana dia mangidy itsofina ny olona. Fampianarana tsy tian'ny olona ho eny satria tsy le nandrasany. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hifidy mpampianatra ho azy izy mahagaga, fa tsy hoe hifidy teny izy fa tonga dia mijery hoe mpampianatra tsy mahafinaritra, tonga dia mifidy mpampianatra ho azy. Raha ianao zany le fidy mpampianatra hieno anao dia tadidio tafiditra amin'le mangidy itsofina ianao amin'ny andro farany lazain'ny Timoty. Fa zavatra tena ilainao le mampiorona ny fiainam-panahinao atsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra na any amin'ny désert raha ny toerana misy ianao. Rehefa miovy io attitude io, miova ny altitude hitondran'Andriamanitra anao. Hoentina any amin'ny avo ianao, izy no akasitraka anao. Alleluia! Iza ny tiatsika? Ho akasitran'Andriamanitra sa ho tiafan'ny olona? Ao anaty fiombonana dia ilainy ianao mandresy fakapanahy miaraka amin'i Jesosy. Zay no nahatongavanao ilay mpanahy mba hahatonga azy hampandresy izay rehetra alay mpanahy. Ary ny amin'ny fakapanahy efa hitany meloa fa atreto ny fetranao dia navelany andalo reny autorisé satria fatany fa tsy tokony andavo anao le izy. Dia tiako fantatrao ihany koa fa ny zavatra sarobidy indrindra ao ambadiky reny tany hevitra lalovany reny dia ny ananganiny anao ho mpanompo marina. Ny fanompoana mantsy ry havana dia tsy hoe asa atao ara-potoana hoe andeha nompo an'Andriamanitra fa tonga ny fotoana tokony antsony anahy hanatanteraka an'izany. Tsy asa atao ara-potoana ilay izy. Fantson'Andriamanitra ho zanaka no asa fanompoana lehibe indrindra. Ianao matsapa tena ny identité anao araka le nilazainy lerana bavy teo hoe zanaka manompo ny rainy. Ny atao hoe fanompoana dia fampanekena ny ao anatinao an'olo tena fo fanahy ho an'Andriamanitra tanteraka. Olona manaiky sy makatoa, manaiky sika ho fanana an'Andriamanitra. Zany no atao hoe fanoloran-tena sy fanompoana sarobidy indrindra. Tsy hoe manao ny asan'Andriamanitra avy hatrany satria Andriamanitra tsy niantso mpiasa aloha fa nanangana zanaka, ankonana aloha. Noho izany sika mila miverina manaiky ho fanana an'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany eny atao edeny tsy nisy fiakofana satria iray tamin'Andriamanitra ny olona, tsy mila fiakofana zany. Fa rehefa niodina ny olona taorian'ny fiodinan'ny olona vao nitady fiakofan'Andriamanitra satria nitady olona makatoa sy hiverina amin'le planina talohany niodinan'ny olona ny fandraisan'Andriamanitra taminy tsy mahareteka ho an'i Jesosy. Zany no vérité. Zany no vérité zany. Zany no fahamarinana. Ny olonan'Andriamanitra tsy hoe ny olona sahirana satria nalefa tany anefitra ndroana avy ao Edena. Edena ary foanana rehefa niody ny Adama. Azonareo ve le zavatra mitranga? Dikan'izay ny olonan'Andriamanitra androany communion rava. Zay no natongavan'i Jesosy iombona amin'ny olona, maiky ny ao anatin'ny olona izy. Ny asa fanompoana ambony indrindra dia ny faneken'ny olona anankiray hiverina ara-piombonana amin'Andriamanitra. Satria very ny endrik'Andriamanitra.
nidiny Jesosy hividy ny olona amin'ny vidiny lafo. Hividy ianao amin'ny vidiny lafo. Korintiana voalohany toko fahaenina ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Miala tsiny fa mety miverimberina ny ten'Andriamanitra. Fa ny hevitr'Andriamanitra ao anatin'ilay izy jerena. Tovy amen. Korintiana voalohany toko fahaenina ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo va fa ny teninareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-bovidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny teninareo. Mila tsika manam-pahatsapana ao anaty fa ianao olombelona miaina manatsafidy fa tsy tompon'ny tenanao. Fa nanaiky hovidiany Jesosy tamin'ny rany sarobidy. Ny aina ene no nomeny ianao e. Ny vidianana ianao nalatsa ny rany satria tiany ianao. Fa izay tsy nisy fiakofana tao Edena fony mbola tsy niodiny Adama. Fa rehefa niodiny ny olombelona voalohany tafasaraka tamin'Andriamanitra dia nanjary nitady an'Andriamanitra. Izay ny religion. Satria nisy manky teo amin'ny fisian'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny olona sy ny fialan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny olona. Dia nanomboka nitady an'Andriamanitra ny olona. Dia izay natonga ilay nitady tany amin'ny vato izy. Ny afinay izay Andriamanitra izy indray no nitady. Tany amin'ny hazo. Religion. Fa tonga Jesosy mitady ny olona amin'izay, nidina naka ny endriky ny olona izy, sy nividy ny olona tamin'ny vidiny lafo tamin'ny rano izay nalatsany, izay ny atao hoe communion. Ny communion tsy vokatra avy amin'ny fitadiavan'ny olona n'Andriamanitra, fa vokatra avy amin'ny fidinan'ny olona n'Andriamanitra nitady ny olona. Arao tsara. Nidina naka ny endriky ny olona izy, mba ahafahany mampiampita ao anatin'ny olona ny endriny izay very teo amin'ny olona. Ary izay endriny hoentiny amin'ny alalan'ny fanahy masina izay, anovanao hitovy endrika aminy. Izay ny but faratapony indrindra, ny fiverenan'ny endrik'Andriamanitra tanteraka ao anatin'ny olona, amantoetra tsy maharetehaka avan'Andriamanitra. Ka ny tanjon'Andriamanitra dia nahatonga ny olona ho iray aminy, hiombona aminy. Hozy Jesosy, Jaona toko 5:10, ny 5:5 ka hatramin'ny 5:7. Izany voaloboka ianareo ny sapany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amin'ny kosonareo dia tsy mahay manao na inona. Miresaka izy mahakasika momba ny fiombonany amin'ny olona, nanome fanoharana mahakasika momba ny voaloboka sy ny sampany. Ary ny androany moa mbola endriky ny voaloboka ihany no aseho amin'ny endriky ny rany sy ny ainy izay nalatsa no antsika. Raha misy tsy miray amiko dia ariana ny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angoniny izy ka tsipy ao anaty hafa dia ho may. Izany hoe ny vokatra hoentiny tsy fiombonana amin'Andriamanitra dia fahaverezana ny dikany. 5:7. Fa raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa toko tonga aminareo izany diky. Fa ny rehetra ilainareo dia miafina ao ambadiky ny fanekenareo, iombona sy iray amin'i Jesosy. Dia inona ny zavatra mitranga androany ao anatin'ny école-ny fiombonana? Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia mila manam-pahatsapana ianao amin'ny maha-olona manatsafidy ianao, manome lanja ny fisiny ao anatinao ao anaty fanoloratena tsara. Inona hoe fanoloratena tsara? Ahoana miseho izay fanoloratena tsara izay, Pasteur Rodolphe? Romanina toko 12:20, ny 9:1. Ko amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no lazainy Paoly eto, noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanimpom-pivavahana na fanimpom-panahy mety ataonareo izany. Midiky fa mila mampanaiky tsika ny ao anatsika amin'ny fanoloratena tsara feno fahatsapana ho an'i Jesosy. Manaiky hanolo tena tsara. Inona ny antony io fanoloratena tsara io? Eo no manomboka amin'izay ny fanimpona. Satria rehefa tsara ny fanoloratenanao, inona ny manome endrika ny fanoloratena tsara? Ozy izy fanatitra velona, ianao olombelona zany manatitra ny tenanao mba ho masina amin'izay. Sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety atao. Izany hoe ny fanimpom-pivavahana ka sy tan'Andriamanitra tsy hoe miainga avy amin'ny teny tsara lahatra sy toriteny mipoapoaka,
fa fiainana maneho an Jesosy Kristy sy ny endriky ny fahamasinany amafiangonana novidiny lafo anao. Ny olona zany raha mbola matanjaka be ny safidiny eo amin'ny nofo, mihoatra no fitariny fanamasina azy, tsy tsara fanoloran-teny zay olona zay. Na izaho io nizany izy. Dia ozy izy, Andriamanitra, inona amin'izay ny tadiavin'Andriamanitra? Tsy ianao mitady an'Andriamanitra, fa ianao mamaly izay tadiavin'Andriamanitra aminao. Tsy ianao mitady an'Andriamanitra mba ho ampifaliany amin'ny zavatra ilainao, fa ianao miaina mampifaly an'Andriamanitra, manana fahatsapana ao anaty, fa efa mihoatra ny nataony taminao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay, miteraka fanovam-pahatsapana ao anaty zany fahamarinana zany. Ao anatinao misy fanovana, misy fiovana miova rehefa tsara ny communion anao, satria tsy mahakasika anao ny ataky ny fiainana. Ninona mety vesatra hoentiny dia renao hoe maivana ny ao anatinao, satria misy zavatra ongotan'Andriamanitra ao anatinao, tsy itovizanao amin'ny jentilisa. Inona le izy? Ongotan'Andriamanitra ny fahatsapana ina. Fa manomboka ampitoerin'Andriamanitra ny fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Tsy mahareteka ho an'i Jesosy. Zay fahatsapana miova ao anatinao zay, tsy avy amin'ny asanao sy ny ezakao zay, fa avy amin'ny fiasa ny fanamasina manova anao zay. Ao anaty communion. Jona 5:17. Izy ilay tadiavin'Andriamanitra. Andriamanitra dia mitady mpiakohaka marina amin'ny fanahy sy fahamarinana. Tady mpiakohaka Andriamanitra. Fiakofana, fiainana, manaiky an'Andriamanitra sy makatoa azy zato isan-jato. Rehefa mpiakohaka marina ianao, dia mipololotra avy any anatinao ny fakasitrahana an'Andriamanitra ao anaty ady hatrehany. Lasa maivanino daholo ny zavatra mitranga eny ivelany no ny vesatra sy fahafenona ara-piombonana misy aminao sy Andriamanitra ao anaty, satria pakato tsy misy fepetra ianao, manaiky azy tsy misy fepetra ianao, ary izy ny mahita fa tia azy ianao. Rehefa mivoana sy miala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona nanompo Andriamanitra hafa, satria tafasaraka tamin'Andriamanitra, nanjary nisy sy nanomboka hatreo amin'izay ny atao hoe fiankofana. Saika tsisy fiankofana raha tsy teo ny tsy fankatoavana, fa tsy maintsy misy fiankofana ahitana Andriamanitra, fa miverina eo amin'izay décision ny lany tamin'Andriamanitra ny olombelona. Ka ny hoe manompo an'Andriamanitra dia tsy hoe makany am-piangonana sy mivavaka amin'Andriamanitra fotsiny, fa manolotra sy mampanaiky atsafidy ny momba anao manontolo an'Andriamanitra. Mila resy lahatra ianao fa ny planina sy ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao ao amin'ilay nofy ao am-pon'Andriamanitra ho anao tokoa ve? Maro amin'izao ny faran'izao ny miandrandra sy mitady ny fitahian'Andriamanitra, tsy tsara fiombonana amin'Andriamanitra. Ilaitsika amin'ny fiarovana, ilaitsika amin'ny fahamatsina, ilaitsika amin'ny fiadanana, ilaitsika ny rehetra avy aminy, fa isika fotsiny tsy tena pakatosy manaiky azy amin'ny potateraka. Indraindray ianao misy fizantoetra ataony, misy fakapana hoentiny devoly ohatra, dia renao mihitsy Andriamanitra miteny hoe tsy mety io, fa misisika ianao manao an'ilay izy, satria tsy resinao ilay izy fa mbola eo amin'ny nofo ianao. Dia avy eo ianao renao hoe tsy manana pe, miezaka mitady pe ohatran'ny Jonasa ho an'ny Tarsisy raha nirana ho an'ny Niniva. Torimaso aminona fanahy ohatran'ny mpisotro toaka sy mpifoka rongony, fa tsy maso mahiratra alalan'ny sitrapon'Andriamanitra hiverina amin'ilay décision tokony andehanana. Ambo, po sy avinavina. Eno zao fahamarinana zao. Ny tena fanompona an'Andriamanitra dia tsy satria mandroso sy mety be ny zavatra atao an'Andriamanitra, hoe mitsangana building 4 étages fa nitoepon'ny mpanangana tsisy obéissance mihitsy na kely azy.
mamaky an'Andriamanitra ny toe-po sy ny fanomponao azy, toetry ny fonao sy ny ao anatinao resy lahatra eo mpanompoana azy. Ianao mitoetra amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary matoa zay misedra ny fanomponao Andriamanitra. Dia te hijery izy hoe hatraiza ny alehibe ny fandrosoanao sy ny fiombonanao miaraka aminy. Sika mifoha isan'andro isa-maraina miteny aminy hoe raha eo tia aoka tsy ny sitrapoka aneny atao fa ny anao androany tontolo. Tsika misafidy ny toetra ao aminy na dia zavatra tsy takatry ny saintsika azy no hitondrany. Zay le Josefa teo anoloana nataoko fanoarana. Joro azo mandrakariva na amin'ny tontolo tsy mifanaraka amin'izay saintsika azy, ao amin'ny tontolo tsy mahafinaritra ny nofontsika, na amin'inona na amin'inona hitany masosika, zay no anehoana fa manolotra tsika ny tenantsika sy ny mombantsika iray manontolo eo ambany fitantanany sy ny fitariany zato isan-jato. Tsisy condition tokony hampembotra anao ka tonga anao ilaza fa tena tsy vitako tsony ny anompo an'Andriamanitra fa manompo foana hafa ohatr'izao ve, satria tsy amin'izany tanjony zany ny rahantsika aminy. Fa mbola tsy nisy ny fanompona efa izy ny teo anoloantsika. Tsy hoe izy, tsy hoe sika no antom-pisiny fa izy no antom-pisitsika, satria saiky tsy nisy sika raha tsy teo izy. Noho izany aza asiana condition amin'izay zavatra hitondrany ny fiombonanao aminy. Fa milaza ianao na mety io, vao mahay milaza ianao na tsy mety io, somary etiaka ao an'Andriamanitra. Ary izy milaza aminao fa tsy mety io, fa mety io matona velany hitranga, satria mialohan'ny fotoana nandehananao dia efa niplanifie ny fiainanao any amin'ilay anjara voateny tiany ahitananao raha-pitso. Ka ny fiakofana marina dia sika mampanaiky ampangina ny momba antsika, ampangina ny momba antsika manontolo mba hisehono voninany. Izy teneo ny voninany goavana be eo ny fiainanao fa tsy sury izy hoe raha ho tonga ny voninany dia apety anao, satria ny eo an-tsainao le miratra ety ivelany. Nefa ny processus hitondran'Andriamanitra, ny fahazavana voalohany nitavany aloha vao ny akanjony. Ny an'i Jesosy ara nitavany aloha vao ny akanjony. Ahoana izy niterenao ny akanjonao aloha vao nitavanao. E raha tsy mety ny fiainako za tsy hivavaka anao mivavaha aloha vao mety io. Misy procédure tsy maintsy arahana mety amin'Andriamanitra. Fa tsy sika nenery an'Andriamanitra anao zay tiantsika mba tonga azy anaiky atsika, satria itsika mieritreritra hoe tena ilainy be mihitsy anao. Tsy ianao ny ilainy fa ianao mila azy. Izy aloha mila an'Andriamanitra dia andao arity an-tanana mafy be ho azy. Jesosy anie tsy mitady olona hiasa ho azy isan-kerinandro hoe nandraindray rehefa afaka, fa mitady fiainam-panompona izy aminao manao fanatitra velona, living sacrifice ozy izy ny anglisy. Lehilahy sy vehivavy velona tonga tena pekoaka marina. Mety tsy mora araka izany no tonga tena mpanompon'Andriamanitra, satria matetika tsika miady amin'ny nofo sy ny sitrapo maha olona mandrakariva, miaritra fahoriana, mifanetretena. Tsy mora zany manetry tena zany, atao hoe manetry tena manana ny rariny ianao fa mianatra mba mangina. Dia misy zavatra hoentinao mambavaka na tsy voatery ho zakanao azy. Zany ny atao hoe voan'ny fahalebiazana manomboka mitsira eo anatin'ny olona, feno mifanan'Andriamanitra. Tena hitan'ny olona ny fandeferanao ary toa nangina izy, satria mamoaka vokatry ny fanahy ianao. Ianao mitsodondrona, mahalala tsara ianao, lanja sy miversatry ny fitondran'Andriamanitra, satria manan-javatra andrasana ianao. Tsy ny andresy ho hita maso eto ambonin'ny tany, fa no ankasitrahana akarina amin'ny fotoana iverenany. Fola izy, ataovy amin'ny fonao ny tananao, toe-pola izy. Avereny, toe-pola izy. Ny olon dehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia izay olona miaina vokatry ny fanahy. Tadidio zany. Ny fruit de l'esprit ao anatinao mivoaka no ahalalàn'Andriamanitra fa azy ianao. Miaritra fahoriana, mangina noho tsy mety ataon'ny hafa. Ao anatin'ilay fahanginana nefa tsy hoe monomonina fa madio am-po tanteraka, mandefitra ny zavatra rehetra. Raha vao tena hitan'Andriamanitra fa pur zay avoakanao ao anaty, anomboka hitsangana izy anovany manodidina anao. Tsy manodidinanao rery ao am-piasana, ny ao an-tokantranonao, ny rehetrarehetra
tsisy olombelona afaka hanovolony zany. Fanamasina reny afaka miditra ao anatin'ny olona, manangana ny olona, mampety ny lalan'ny olona tsirairay avy, satria tsy ianao mpamonjy fa Jesosy. Atao fotsiny izay tokony ataonao eo amin'ilay partie tokony hijoronao dia ataovy le izy. Ka ny tena évangélisation na fitona amin'ny filazon tsaratsara indrindra. Tsy hoe ny fahaizantsika mizara teny, satria tia teny fantatry dia mijery eo ianao dia ianao anatin'ny sainao hoe ianona ny tiako tifirina amin'ity. Tifiro aloha ny tenanao. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Ianao aloha tifirina. Ianao manondro makany. Ny ray vavolombelona makany an-danitra, ny any amin'ilay olona anankiray fa ny telo hoverina aminao. Reto. Ny zavatra rehetra dia afaka ho ampiasain'Andriamanitra ny momba anao rehefa hitan'Andriamanitra ny fijoroanao amin'izay zavatra nanovany ianao. Rehefa tonga fananana ianao dia karakaraina. Atao vitany fotsiny hoe fananana ianao, zany zao ny vavaka tokony atao isa-maraina dia amarana amin'izay. Rehefa tonga fananana ianao dia izy ny hanome anao ny rehetra tsy hain'izao tontolo izao omena. Rehefa tonga fananana ianao, ahoana moa ilay tonga fananana? Rehefa tonga fananana ianao dia ataony ohatran'ny hoe fitaovana. Hovainy ianao fitaovana eo ampelantanany. Dia ianao mieritreritra hoe fitaovana eo ampelantanany, voalalovako fotsiny maty zao na 520 ny aliko ako fotsiny, tonga dia mivelona daholo. Tsy mainka amin'izany Andriamanitra. Te ho superstar ianao raha zany ny ao anatin'ny fonao, tsy mila hoentina mambavaka akory zany. Fa inona le zavatra tsy hain'izao tontolo izao omena, nefa omeny ianao amin'ny fitaovana ianao, fitaovana ianao. Amin'ny fotoana isehon'ny fahakalana fa izay daholo ny fiainan'ny olombelona eto ambony tany. Zay le tao hoe olona teo aloha. Le olona biby zay. Tsy maintsy manao réaction. Tsy mahazo aina mihitsy fa tsy maintsy tezitra kely aloha ampahafantarina amin'ny manodidina hoe tsy faly ianao. Nofo zany jereo masony akaikinao, biby zany. Fa zao raisin'Andriamanitra ianao raisiny ny ao anatinao. Rehefa fananany amin'izay ianao dia ampiasainy amin'izay tiany. Ampiasainy amin'inona? Amin'ny fotoana tokony hatezeranao, ampiasainao fitaovana fanginana. Amin'ny fotoana tokony hankahalana, ampiasainao fitaovana fitiavana. Alleluia. Amin'ny fotoana tokony hisehoana hoe mahavita zavatra, ampiasainy ianao fitaovana fanitretena. Amin'ny fotoana hisehoana setrasetra, ampiasainy. Zay le fananany e. Ny fananany ampiasainy amin'izay tiany fa tsy izay tianao. Tsy izay tiako fa izay tianao, tsy fihevitro fa fihevitrao, atao aniny sitraponao, farany lalanao ny lalako, ny sitrakao no sitrako, ny herinao no heriko. Tsy izay tiako fa izay tianao, tsy fihevitro fa fihevitrao, atao aniny sitraponao. Tea metra-panontaniana aminao aho. Androany, iza ny vonina nomeny momba azy rehetra ho an'i Jesosy? Hiteny amin'i Jesosy ianao, tia ny saiko, tia ny foko, tia ny fanahako, tia ny tanako, tia ny tongotro, tia ny momba manontolo ny masoko, ny fietsepoko. Tompo, atolotro anao tanteraka ny momba manontolo. Rehefa izay ny zavatra mitranga, aza misy azonina dia ho raisiny amin'izay ianao. Ianao manaiky aniny zava-dehibe aminy. Atoloro ny tenanareo rahalahy, ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Fa fanompo-panahy mety ataonareo zany. Anamora zavatra be dehibe. Afa mihitsy ny aza miteny tompo, apetrako ampelantananao ny fiainako sy ny momba manontolo. Ianao mivavaka io zany, sady manolotra ny fiainao ampelantananao, kizitina manolona, dia ianao tofonao mbola mivoto be mihitsy hoe tompo, raha izy mba donainanao kely dia verina ny saina. Tsy mivavaka ny olona, fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra zany. Aoka ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavany ianao, tsy ho amin'ny andro ihany.
ohatra hoe isaky ny sabotsy ianao tsara fanahy be satria andeha nombondray aza elingelenina amin'ny fiainam-panahiko rakizy a itoriteny dada androany tsy akino koa amin'izany ny fitoriko teny sy ny fiambonako amin'Andriamanitra. Halleloja. Mandohalika fotsiny dia mivavaka amin'Andriamanitra. Tsisy ninakasika Andriamanitra satria anao ny fiainako. Rivotra iainana ny fanompoana fa tsy programa. Tsy programme. Rivotra iainana. Satria ny fanompoana tsy le asa ataonao fa le toe-ponao manaiky azy maniraka anao hiasa. Tsy tokony ho vesatra fa tombontsoa-pahasoavana. Tombontsoa-pahasoavana zay ny mahatonga an'io sedraina. Nandray ohatra ny tsisy mahitsy zany ianao na manao inona na manao inona fa misy maso mahita anao sa makasitraka anao satria ho anahany anaovanao an'io. Zanangatsy maredy aika ho an'i Jesosy. Tsy tokony ho vesatra ny fanompoana. Tsy tokony inona hoe avereny tsy tokony ho vesatra ny fanompoana. Avereny tsy tokony ho vesatra ny fanompoana. Manaiky azy a, makato azy a, fananany a, matoa manompo azy. Amen. Farany ozy izy Mosesy rehefa mba mivavaka izy eo ampanao salamo. Zay ny farany dia roso amin'ny latabatra isika. Alleluia. Mijery anao aho, tsy atahotra eo, meu faindrena ahita toy ny fijerinao. Mijery anao aho, ianao no mamonjy ahy, meu fahitana tsy tokony ho atao amin'ny heriko rehetra. Ity anao aho rilay apigako, ity anao aho rivatolapiko, amin'ny andro mpiainako sy ho mandrakizay. Ao anatin'izao fotoanany fandraisana fanasan'ny tompo izao dia tiako ny anaitra ny saray avy izay tonga eto. Ity teny izay nivavaka Moizy izy ty, ny 2:20 amin'ny Salamo 8:10. Mampianara anay anisy ny andronay, azonay fo endry. Anisan'ny andro izy fa tsy anisan'ny volana na anisa taona fa anisy ny andronay. Aninona? Azonay fo endry. Ianao ve efa mba nandinika fa ny andronao tsy misy akoatry ny androany, ny andronao tsy misy akoatry ny androany. Nisy fotoana ianao ndray mandeha zay teraka dia tsy nisy afa-tsy zay ihany ny andro na aterahanao andro ray. Ianao zany miaina andro ray tsy miverina isan'andro satria zay lasa omaly tsy androany tsony efa dily iny ny atao hoe lasa tsy miverina. Fataro fa misy andro anankiray koa afatesanao miseho ao anaty andro anankiray daholo zany rehetra zany. Inona ary ny tokony ataontsika amin'ny andro androany? Raha mbola velona ianao dia tadidio fa ny omaly tsisy tsony, efa lasa tsy miverina. Tara loatra raha hiverina raha-pitsy ianao raha tsy afaka hiverina any koa satria na ianao rehefa androany ndraiky. Misy ny herenao hoe omaly
mety tsy netiny nataonao, mety hafa ny tarafan'ny olona anao, vo mijery anao ny olona dia misaina hoe zao io e, fandroany afaka hovain'Andriamanitra izany. Raha etritrinao rapitso tsy anao, fa matoy ianao tsy maintsy matory aloha vao mifo isan'andro, dia misy zavatra homanina ho an'ilay andro izay tian'Andriamanitra mbola homenanao, raha mbola zay ilay andro ahiratany masonao. Misy programa tsy vitan'Andriamanitra matoa omeny tombonandro ianao ny amin'ny fisianao. Zay no mahatonga azy milaza fa rehefa velona ianao dia nisy antenaina. Dika ny ampitso mbola tsy misy, ny omaly aloha loatra, fa ny androany ny fotoana omen'Andriamanitra anao. Tsika zany tsy manana koatra ny androany aloha ny fotoana misy. Anio tsy hoe apahany eo amin'ny fiainanao iainanao, tsy apaham-piainana androany, fa hevery toy ny androany ny rehetra ho anao. Noho izany androany mifalia ao amin'i Jesosy. Androany beba, tena mibeba, aza mangatakandro miaina ao anaty fahotana, ilalaovana fanapa-kevitra. Aza mitena mila fiainana tsara lavitra rapitso, fa rapitso mbola tsy fantatra. Fa rehefa manaiky ianao androany ny ampandroso ny fiadanany sy ombona amin'ny tsara, dia androany Andriamanitra dia afaka nomboka zava-baovao eo amin'ny fiainanao. Misy le zavatra anankiray izay mbola tsy teraka mihitsy fa miandry an'ilay androany sy fanapa-kevitra raisinao. Tadio fa ny hamaritra ny androany ho saininao sy ho fiainanao, dia ny fanapa-kevitrao androso amin'ny fanoloran-tena tsara. Mivana amin'Andriamanitra, manana communion, maneke an'Andriamanitra, mialahy amin'ny ratsy. Mijoroa fa androany no ananantsika, ary satria androany sika no antsony iombona latabatra aminy, sokafo ny fonao, tsy tonga nameloka anao izy, tsy tonga koa andringana anao, tonga anangana anao izy, ary tonga anova ny ao anatinao. Tiany loatra ianao, ny ainy no nomeny ianao, ary ny ainy ny ranona latsany nividian'ny anao tamin'ny vidiny lafo. Olona mana-tsafidy tsy tompony tenanao ianao, fandroany izay safidy izay ny tian'Andriamanitra ho raisinao, amerina le safidy very tao edena, fa mbola tsy lavo i Adama, mba hiverina amin'Andriamanitra amin'ny alalany finoana ho an'i Jesosy sy ny asa efa vita anao tamin'ny fahasoavana, amelan'ny eloko rehetra sy ananganany ianao olom-baovao indray, tsangana eo amin'ny toerana misy ianao. Halleluja. Sotra Jesosy fa tena tsy maintsy nitsindriny ty zavatra ty raha tsy andeha lasa ny rivotra, mitsoka tahaka ny rivotra tsy na mifanahy masina. Teo ka momba nay manontolo androany no entinao tantananao sy ampitsoronao amin'ny sitraponao indray. Ry olombelona, maresaka amintsika olombelona Andriamanitra androany. Raha hiala eto tany ianao dia azonao antoka ve fa ho any an-danitra? Zavatra tiako hosaintsika dia zao hoe teo ny fiainako efatra menadaza mboray tapo, ary tao anatin'izany efatra menadaza zany dia samy manana ny karakteranay daholo izay rehetrarehetra, toetra, fanao, ohatry ny olombelona rehetra ihany. Nananjoky laza somary sarotondrotony izy amin'ny zavatrany, ohatra hoe raha mandeha anao dia eo tokotany ohatra somary mipetraka fotsiny
parking amin'ny fiara dia sarotiny izy ohatrohatr'izany ny fiainany fa zao hitako izay toetra izay dia nanaja azy tamin'izay toetra izay aho fa rehefa nanomboka ny tombo ohatra rehefa makany amin'ny tombo mozy satria any le misy an'le toerana dia lasa izy maty izy zokila izy io dia tonga ny fiara avy any fiaran'io satria tsy omby le toerana dia tsy maintsy ampiasaina le toerana nahasarotiny azy hipetrahana fiara fa latsaka kely ny ranomasoko tamin'izay na tsy ara hoe raha teo izy dia tsy navelany teo le fiara fa tsy otsony izy dia tsy maninona napetraka eo le fiara satria izy ara-tsy otsony misy toera tokony ialanao dia mbola manam-pahatsapana ianao hoe manam-pofinaina tsy mila olona mananatra fahatsapanao anatina fahamarinana fotsiny anananao fiainam-piovana hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra mila mianatra isika malemy fanahy magnataka amin'ny fanahy masina mba ho teny mamsirana eo am-bavanao fa tsy ratra olona niara-mitombo sy niara-lehibe tamiko olona sarotiny na ny rahalahako mety manana ny fiainankory eo anabaviko ireo rehefa lasa izy tsisy ninina azoko natao satria izay lasa miala eto tsy miverina tsony ny eto tany hoe toerana anankiray natao atongavana fa tsy hiverenany efa mba nysainao ve zany tonga ianao tamin'ny fahaterahana dia rehefa lasa ianao tsy miverina eto ohatra manaotrotry ny andro le mandroso iny dia androany ihany ny anananao dia le androany tsy miverina tsony rehefa lasa indray dikan'izay mandroso makany amina dinga ny voany ianao isy sortir rapitso rehefa nisy entré no hoe lasa tsy hita tsony fa rehefa maty ry zareo dia adino tsy hita tsony fa nateliny any ambanin'ny tany dia zao tsy nitondra ninoninona zay nahasarotiny azy rehetra sy velona indray no miaina an'le izy ary ny sasany ary le zavatra mahasarotiny ianao reny miandry izy hoe roviana mihitsy ary io ny lasa fa raha valasa io zao dia mbazadrainy io zavatry ny tany mampitsiritra ny nofo fa dia nokatra ny sainao aho re olona meo lanjany mandrakizay meo lanjany mandrakizay raha samy adino ihany ny zavatra rehetra mandalo ihany ny zavatra rehetra dia izy Jesosy ny asany manaraka azy tsy nitsinona ny vatana tsy nitsinona ny arena tsy misy atsika ny zavatra rehetra eto ambony tany havako raha iveriny Jesosy zany ny fanantenantsika rehetra satria ny maty rehetra dia hivoaka ny fasana hiomana sy hovaina hitafiny tsy fahalovana miaraka amin'ny velona izay mbola eto tany ka raha tsy mino an' Jesosy sy niova fo ianao dia tsy ho any an-danitra velively miangavy ianao amboary ny fiainanao deny zao aza zatra meny tenin'Andriamanitra fotsiny mahafinaritra ny sofina mafy be ny zavatra nazay ny pastera anoany mbola tsisy oatra ndreniteny reny ray tsy le teny reny sofinao fa le fonao manaiky io miangavy ianao raha hitanao fa mbola mitoetra ao anaty io tenao verena re tompoko amin'i Jesosy verena amin'i Jesosy beba marina azankinina amin'ny mason'ny olona na sao dia menatr'olona reny zavatra ny ivelany fa ianao sy Andriamanitra mihitsy miova lalina ao amin'ny koson'ny lohalika hiverenanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza matory ao anaty fahotana tsy natsona naramaso fiainan'olona ianao ny olona manana ny safidy any sony fa miangavy hiveriny Jesosy amboary hiverina amin'ny lohan'ny zavatra rehetra tsy ho anala izy fa ho anao za tena mino fa tsy hita fitsaranao anaty fahotana zany ianao aoriny ty afatra ty satria fantatrao fa zay ota rehetra mbola mambabo anao dia hevitra mpisaraka anao tsy hitanao an'Andriamanitra avokoa zay mahatonga Jesosy miteny hoe miambena alohan'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tombo tiako ianao hivavaka tenenao Andriamanitra sotra ho an'ny androany Andriamanitra zay nomenao ahy mbola afaka miverina aminao mbola afaka miaino ny teninao sotrany amin'ireo hevitra lalovako miaraka aminao fa lalana tsara sy dingana tsara hitondranao zany
ifandraisako fahatsaranao bebe kokoa, iankinako aminao, iombonako aminao, anaovako ny sitraponao. Tsy manan-javatra atao koatry ny misaotra rehefa tsara fiombonana satria na ny tsy takatry ny saiko azy iara-iasa azy soa rehefa tianao a. Zany mahatonga ny Paoly ny teny misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Fa ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra navelany hitranga dia tsara avokoa ary tsy misy tokony ho lavina raraisina amin'ny fisaorana. Fa za mino fa matoa Josefa ny teny tamin'ny rahalahy, nareo ny saina nisy ratsy hafa Andriamanitra nihevitra an'izany ho soa. Zany tsy nanam-pahatakarana fa raha tsy nahilika ireo sy natosika ireo tsy tonga tany Egipta. Fa raha ny loloavinareo sy natao an-tsangory no tany an-trano ihany. Lalana nivoahana mety mafy Andriamanitra fa rehefa ankinina aminao sy ampelatany ny fiainana na zay ranomaso rehetra azy ody fahatsarana satria ianao no mitondra fa tsy olona. Ka ny ekeny Josefa atao anaty fahadiovam-po ho lalana hitondra azy any amin'ny anjara voatendry avokoa, na fanoliana na Yesu na latsy tsy voatery ady ho an'ny tenany izy mba naprofo fa manan-kevitra sy manam-pahendrena. Non, tsy zay ny tianao Andriamanitra fa ny tianao zay mangina fianao miady ho anay zay madio fo fa tia hitanao mandrakariva, zay mamelanja ny fisianao na dia ho aza amin'ny fahoriana andevy tokony anna promotion tao an-tranon'ny Potifara satria vady ny patron mihitsy no mitsikitsiky miantso. Fa Josefa mijoro tsy nahoany ny fisian'izany satria sarobidy taminy ny fisianao sy ny fitondranao amin'ny fiainany. Ny olo ny vision mifantoka amin'ny Jesosy hatramin'ny farany, tsy mierika amin'io teny an-dalana. Ninona fanango sy fakapanahy tamin'ny Josefa dia nijoro ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany izy, niefarany todi-soa izy. Androany Tompo, mino fa nytsara avy izay tonga eto ho todi-soany amin'ny anjara voatendriny ihany koa. Sokafo ny vavanao dia tenenao Andriamanitra mba nylora tena bebe kokoa. Ianao mahafantatra inona le fahazaran-dratsy, inona le zavatra tena mbola mora ampiasany devoly ianao. Androany ianao mivoady, rapitso ianao manondrana le verimberiny reny mihitsy tena angatao Andriamanitra fo mora mandronorotra, mora taitaitra, fo tena le hoe ireo vokatry ny fanahy ataiza ny fatra ny fandefena mba esao sainy zany. Anao Andriamanitra miako anao fanamasina momba manontolo ity aho. Sokafo ny vavanao, sokafo ny vavanao, teneno Andriamanitra, tia Andriamanitra melohan'ny ombonako aminao dia tiako fantatrao fa matsiaro ny toem-pananao aho tamin'ny famelan-keloka, tamin'ny famindrapo, tamin'ny fitiavana sy fandeferana, matsiaro zany. Ilaiko zany ho toetrako isan'andro koa. Ho eto fanamasina, angatao fanamasina atao vetaeta-polalina hanafanao an'i Kristy, mba ho fanananao Andriamanitra, tsy ho fananana hoe manatsafidy mbola hitondra ny tenako amin'izay tiako eo amin'ny nofo, fa ny ho fantsony eo ampelantananao fandeferana, amin'ny fitiavana, fahononam-po ho vai afanamasina. Halleluja, sotra Jesosy. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra, sambatra ho ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahany. Andriamanitra tsy tonga nameloko anao fa tonga anangana anao, tadio fa mandroso miaraka aminy anao. Aza manamelo tena mbola mety misy dingana tsy vita, fa hita le etaeta fa tafatoetra toanao mambavaka isan'andro androsonao dia ho hitako Andriamanitra hitarika anao midingan'ny fahatsarana mihoatra indray noho izay nitondrana ianao hatramin'izay. Ozy izy tia ny tenako izay vakiana ho anareo, zao natao ho fahatserovana misaora azy. Tahaka izany koa ny kapoaka. Hozy Jesosy hoe tindra ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo, ho famelana ny fahotanareo. Ka nao vinanareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka, hoy Jesosy, dia manambarana ny nahafatesako sy niverenako indray hampakatra anareo any amiko. Midiky fa ny rano fanekena izay sotrotsika dia mampatsiaro antsika ny fitiavany tamin'ny fahasoavany namela ny elontsika
aso ny fanahintsika. Ny nofo manambara ny fanasitrana tamin'ny tekapoka zay neretany, ary ny kapoaka maso ny fanahintsika manambara ny famelan-keloka iombonantsika amin'ny sorazy. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misorazy amin'ny fona manontolo. Misaotra Jesosy ny ampifandraisana. Inoko amin'izao fotoana izao fa ny fahafenona tsara indrindra iainanay sy zoranay dia ny fananay fahatsapana fa miasa ny fiainanay aloha. Miasa mahery Jesosy, daoka mifoninahitra ao andrakotra anay mandrakariva. Matsiazo zay ny fitiavanao, matsiazo zay ny fahafenonao eo amin'ny fiainanay. Tario zay, tehirizo zay, ampijoro amin'ny fanoloran-tena tsara, anao zay ankasitranao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy tia tanana mafy man'Andriamanitra. Mahazo toerana andraisantsika ny filazana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Halleluja. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny filazan-draharantsika tompoko fanambarana. Efa mandeha ny nifitsika eny ny fanatazana ny fanatitra, ataontsika ao ny fanatitra sy ny ampafolo-karena sy ny sakrifisy izay fotsika ampitiavana ho an'i Jesosy ny ao anatin'ny filazan-draharaha dia mikasika ny sekoly ho an'ireo indrindrandrindra ho an'ireo izay voazao vao tonga manatrika ny fotoana dia faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay tonga soa miaraka manompo sy mandray ny tenin'Andriamanitra miaraka aminay dia ny sekoly isaky ny latsinainy, talata sy alarobia dia sekoly ao amin'ny superu Analakely manomboka amin'ny fitora maraina ka hatramin'ny 7 ora sy sasany maraina izy io ny latsinainy sekoly mpamahanolana, ny talata sekoly mpanasitranana, ny alarobia dia sekoly tokantrano sy fanamina toetra. Manarak'izay dia ny alakamisy dia misy fifadikanana iarahantsika manao ihany koa ao amin'ny Shalom ao an-tany mena, fotoana iombonantsika izy io fandevonan-kanina ny amin'ny teny rehetra izay voaraintsika, izany hoe mitsakotsako ireo teny rehetra voaraintsika eto amin'ny asa fanompoana, miampy ny fandinihan-tena sy ny fiverenana tena ao amin'i Jesosy manomboka amin'ny 7 ora maraina izy io ka hatramin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny Shalom an-tany mena. Ny zoma ihany kosa dia isorana an'i Jesosy voninahitra ao an'Andriamanitra fa miverina ao amin'ny trampokon'olona Analakely tsika manomboka amin'ny zoma izao dao tsika mba hitetanana me voninahitra an'Andriamanitra noho ny amin'izany fahasoavana omen'Andriamanitra antsika izany indray miverina ao amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4 ora hariva ka hatramin'ny 9 ora hariva ny fotoanan'ny tanora moa izy io ny tanora moa dia latsaky ny 7 taona. Alleluia. Tsy miankina amin'ny lokon'ny volo tsy miankina amin'ilay Gen Z sy ny Gen Y, tsy haiko tsony moa ilay Gen fa tanora daholo sika rehetra tompoko. Alleluia. Zoma ihany koa dia misy évangélisation ety amin'ny ety bypass faritra manodidina rehetra ety ho tetezintsika dia manentana ireo evangelista rehetra sy ireo izay atsony tompo manokana ny amin'izany antsoantso fanairana ny vahoaka manodidina ny bypass izany sady manaitra ao anatin'ny fiombonana amin'i Jesosy no manaitra ny olona ihany koa hoe misy fotoana isika sabotsy eto amin'ity toerana ity. Dia ny sabotsy moa tahaka ny androany dia eto amin'ny centre eto bypass ihany ny fotoanantsika sabotsy fotoam-pandraisana fiombonana latabatra amin'ny tompo. Manaraka izany tompo dia misy ny efa nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra ny fikarakarana ty toerana misy antsika ity izay noverina mbola ho atao provisoire ihany moa fananganana ny chapiteau charpente métallique izy io. Isorana sahady an'ireo olona izay efa namafy teo an-tany tsara ao anatin'ny fanatanterahana izany asa ho ataontsika izany
nefa sady manentana ihany koa manentana antsika ho amin'ny fanatanterahana an'izany ihany koa mety mbola eo an-dalana fanatanterahana ny planche-ny de vie isika amin'izao dia ho ampitaina amintsika ny fanatanterahana an'izany asa izany fa itsika asiana charpente métallique eto dia asiana tafo izana tafo tolona mba tsy marina fa matanjaka be ny tanorantsika rehetra manao ny fananganana ny tafontsika isaky ny sabotsy maraina fa miezaka tsika mandroso hatrany ao anatin'ny fanatsarana miaraka amin'ny Jesosy. Dia ozy ny mpanompon'Andriamanitra teo tao anatin'ny ny fotoana izay nitondran'ny teny teo hoe tsy tokony ho vesatra ho antsika ny fanompoana, teny mavesatra ihany koa izay miapaka any ampotsika tsirairay avy ihany tsy tokony vesatra ho antsika ny fanompoana, ataovy an'i Jesosy ny tsara indrindra. Ny mihoatra nefa nataonao antsika ny mihoatra lavitra noho izay takatry ny fisaintsainantsika rehetra ary mihoatra noho izay takatry ny fivavakantsika akory no efa ataony antsika isan'andro dao tsika aninjitra ny tanantsika ety aloha hivavakantsika ao amin'ny fanaritra tompoko. Mbola misaotra sy manome voninahitra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny alaben'ny famindram-ponao izay arotsaka ho isan'andro. Ianao no mitahanay tsirairay avy ireo, nomenao hery izay avory arena ary ampahany amin'izany Jesosy no averinay afafy eo an-tany tsara. Io zany Jesosy mba hoanitra kasitrahanao ary mba ho tonga vokatra maro fijinjana fanahy ihany koa ho anao ao amin'ny valan'ondrinao. Misaotra sy manome voninahitra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Io izay paosiny foan'izany Jesosy, ianao mahay, ianao mahalala, ianao ny tompon'ny zavatra rehetra. Ireo rehetra mbola tsy afaka nanao ihany koa dia ianao atsiary manokana ny tsirairay avy tsy lany amamina ary manana ambiampy mihoatra lavitra ny fitahiana avy aminao. Dia rainay mandrakizay ny anaranao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia, amen. Ataontsika itetanana mafy raisantsika ny toeniny. Aleluia. Ataontsika hitsangana eo amin'ny toerana misy atsika, ataontsika hiteran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Tenen'ny kely ny eo akaikinao hoe mandao aloefitra ve ianao hoe kalma fotsiny hoe tsisy ko mataitra anao hoe fa maninona tsara Jesosinao hoe ataontsika ity tananao ho an'i Jesosy somary horakoraka ho an'i Jesosy. Halleluja. Horakoraka ho an'i Jesosy ataontsika tena halleluja. Halleluja. Ambony tanana. Hey, hey. Awe. Hey!
dia lazao mihitsy jesosy a sakele fa ny andriamanitro ngeza be somary orakoraka manto jesosy sakele jesosy fa inao ngeza be o fiainana tsisy fetra tsisy fetra tsisy fetra andriamanitro zany manao ny zava-dehibe tsisy fetra tsisy fetra tsisy fetra andriamanitro zany mahay manao ny zava-dehibe hitoera mamoa voatsara tsy manjera sady tsy tara ny tariketra tsy misy fetra le Tsisy fetra, tsisy fetra andriamanitro zany mahay manao ny zava-dehibe hitoera mamoa voatsara tsy manjera sady tsy tara ny tariketra taron valaque sakely fa ny andriamanitro tsy voatsara valaque sakely fa ny andriamanitro ngeza be sakely fa ny andriamanitro ngeza be taron valaque sakely fa ny andriamanitro ngeza be sakely fa ny andriamanitro ngeza be sakely fa ny andriamanitro ngeza be taron valaque sakatandriamanitra zanakandina hoanto fitahina vraiment théologie mahita fikia sy manao tsintsinre zany aminna fa tsy manina zay tsy tafena andriamanitra tsy tafesifesena taron valaque sakely fa ny andriamanitro ngeza be
asiorakoraka mafy io zakely fa ny Andriamanitro ngeza be da ataontsika izay zakely fa ny Andriamanitro ngeza be halleluja azonareo ve ohatrany hoe zakely fa ny Andriamanitro ngeza be tasony misy bokibokina anakiroa eo makanesy telo olona mba matanjatanjaka anakiroa ya dia sina anakiray koa aiza dia papa kely teo batainareo rolahy mavetsabetsatra ihany io a tao bataina kely fotsiny toatra zao dia eto aloha papa kely eto aloha dia eto papa kely dia papa kely mba manaotra zao eto fotsiny tanana eritrereto hoe tsy hitanareo reto fa izy rery no batany ity izy kely fa izy rolahy ngeza be teo atr'izay mihitsiny le zavatra hitranga atoato ianao kely miatrika an'le zavatra goavana fa le manampy anao misupporter anao tsy tamaso a ngeza be halleluja merci dao ity tanana mafy be an'Andriamanitra hitanareo zay no mahatsara ny hoe manotrona Andriamanitra rehefa manotrona anao Andriamanitra tsy zavatsarotra zany eo amin'ny fiainana fa renao hoe izy daholo miantoka ambadika ny zavatra rehetra sy manatanteraka ny zavatra rehetra araka ny sitrapony avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo tena makasitraka Jesosy zay tena manam-pahatsapana hoe tsotra zao zay raha tsy ianao ary zay koa tsy teo aiza na ho aiza fa ianao no Andriamanitra tsapanay fa namonjy anay sy nijery anay tamin'ny fambany toetra anay sy ny faharatsinay ny fiaretanao no matoy zao anay Jesosy arenanay ianao tsy atakalonay fa tianay ndretrzay tehirizo mandra-piavinao halleluja miandro zay Jesosy isan'andro maranata Jesosy miverena fa misento ny fahoriana ny olonao fa ny fotoana iverenanao ka neno ny feona arkanjely sy ny trompetan'Andriamanitra dia hovanty hita maso ty Andriamanitra hitafiny tsy fahalovana mandrakizay androany aoka izay rehetra ao anatin'ny aretina atsapa andray fanasitranana aoka izay rehetra ao anatin'ny fangiry firiana atsapa hita fitsarana aoka izay rehetra mbola miaina ao anatin'ny fampahoriana hita fiadanana Andriamanitra dia aoka ny zavatra rehetra mahakasika anay sy momba anay asio ny dia tananao sy ny fiarovanao fa ny eo an-tananao tsy misy maharobaka Jesosy ary rehefa ianao ny miasa tsisy asakana mandrakizay tsofoko rano ho tanteraka eo ny fiainanao sy ny fanirianao sy ny zavatra rehetra izay ilanao an'Andriamanitra ny tanan'Andriamanitra mitsotra anafaka anatanteraka hiaro ampahomby anao amin'ny lafiny rehetra mandana miteny amiko Andriamanitra 5 ny olona sitrana ny fomba mahagaga zao dia mandana ao anatin'izany parole de connaissance zany fifankasika ny fiainanao izy ao anatin'ny teny zay voaray no ikasian'Andriamanitra amin'ny fony zay nandray ka nanaiky tao aminy ampiatrano sy ampitoetra zany teny zany ny voninahitra ny anarany malay mitoetra misy fiandrianana mandrakizay any ny voninahitra hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo ampamirapirana ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary mifanahy masina amen zaya zay ny fanaovantsika veloma kely dia zara fahasoavantsika aorinan'izay halleluja zay no andrasako iverina ny mpamonjiko ho hitako izy anatrikay
isandriny watsapindiay ary oe tignano zay toerany ao vatramizay de subitsubiny subinia ino fantatro familisay wambarayay mizabya finifanay uninayehu aminana nifanatenakwe tulevuna sesosikwine tamitakai vijefakai kinyandizai amutegai avite soso aranada nifanatenakwe tulevuna sesosikwine Avite sosia. Hallelujah. anankiray ty na inotsika na tsy inotsika tsy maintsy hitranga aneno feno arkanjely sy ny trompetran'Andriamanitra dia iseho amin'ireo any lanitra ilay mpapakatra tokana ny fiangonany ilay niaritra sy namonjy anao
am'izay fotoan'izay anjaviny ianao tsy atao tany ntsony fa hoeo aminy mandrakariva ary raha tsy misy za mifanantenana zany dia foana ny fivavahantsika satria zany no antony fanantenantsika fa ny fampahoriana mandalo vetivety dia tsy ho mandrakizay fa ho fafany ny ranomaso rehetra eo amin'ny tava ary tsisy fisentona itsony fa tapitra ny ady jesosy ao maranata orakoraka mafeon'Andriamanitra halleluja jereo masiny no manodidina anao dia zareo ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo ataovy ampo tsara le izy dia zareo tena mpitiavana be le fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen. Wow.